Miaratsy hatrano ny fari-piainan'ny mpiasa malagasy eto Madagasikara, vokatry ny tsy fahombiazan'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana, ho ny teo anivo ny randrana sindikaly. Antony, tsy misy vahaolana hanamaivana ny fahasahiranan'ny mpiasa, toy ny fampidinana ny vidim-piainana sy ny fampiakarana ny karama, fa ny fananganana ireo fotodrafitrasa fisehosehoana ivelany no mamaika any Andrajoelina sy ny ekipany. Io fahasahiranan'ny mpiasa io, izay ihamaafatra any amin'ity taona 2024 ity, noho ny tsy fananan'ny mpitondra fanjakana vahaolana matotra, ijerena ny sosialy mponina. Ny olona zany nanantena hoe tena amoka jokera amin'izay ny fanjakana amin'ity satria ny enina taona izy teo ny Premier Ministre enina taona teo, satria isany ao anatin'ny lazainy zareo hiditra bebe kokoa amin'ny resaka sosialy izy amin'ity mandat faharoa ity. Disy nefa fa le tsimbona kay ilay lazaina isan'ny 30 000 mahery le lazaina moa zany le olona ndray omena vola, le omena me zarazaraina vola reny, zay ambarantsika hoe reny zany tena mamotika ny tontolon'ny asa. Dia tsika zao miditra amin'ny andron'ny fahavaratra, asara ozy ny filazany rehetra, io maintsoahatra, dikan'izany tena vao maika zany ratsy ny ainan'ny mpiasa malagasy. Tsy magaga araka izany raha tsy zarizary ny fijerena amin'ny mpiasa malagasy. Raha tokany mpitondra fanjakana izay nendrasana hitondra vahaolana no manao ankila-baon'ny mpiasa, ohatra ny fanazavana. Zay ne le hoe tsisy vahaolana miainy paikady mazava mivoaka amin'izao de lasa ohatran'ny hoe jerentsika zao tsara fa raha mahita ianao zany de le olona zany lasa ohatran'ny hoe le zavatra fa tsy ara-dalàna zany tsy tokony iainany, nefa iainana zany de ohatran'ny lasa miaina manaraka eny fotsiny tsika, zara fa misy arapaka fotsiny atao zany izay isin'ny zavatra miditra kely ao am-bava, de zay de miaina ao anatin'izay. Zany ao anatin'ny tena fahoriana mihitsy zany ny mpiasa amin'izao fotoana zany, tena majery tsika eny amin'ny sisiny arabe, eny amin'ny ambotaiary reny de misy mpiasa reny mivarotra, manao kivaribaritra zavatra kely ohatran'izay, de misy an'izany satria ny asa tsisy miforona fa reny le asa miforona. Ho mafy araka izany ny atrehan'ny mpiasa malagasy ity vanim-potoana ny maintsoahatra ity, indrindra fa efa mananontanina ihany koa ny fampiakarana ny vidin-tsolika izay ampiakatra tanteraka ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny.